Miarabatsikarehetra aloha zany, bonjour daholo. Cynthia Raka, artista vao misondrotra fa mbola mitrongy vomana aloha hatreto. Nanao an'ity vidéo ity satria be da be nareo nangataka teo amin'ny telo teo dia ity zany atolotra ho an'ireo mpankafy an'ny Cynthia Raka rehetra sy ny fans club rehetra. Dia mbola tsy tapa-kevitra tsara moa zany za hoe ohatry ny ahoana marina ny tena fomba fiteniko fa miovaova eo fa za taitry nareo. Dia iresadresaka kely aminareo dia lazalaza kely momba ny hoe iza marina moa i Cynthia Raka. Ny anarako feno aloha zany narindra Cynthia Rapelanour, zany hoe nom de scène zany le hoe Cynthia Raka. Dia tsisy idiran'le hoe Rapelanour le hoe Raka satria raha navoezina zany le hoe Rapelanour dia lasa hoe rap, zany hoe Cynthia rap. Nefa ny za tsy mpanao rap fa mpanao variété. Dia raha ohatra hoe mpanao rap dia nataoko hoe 50 Cent. Azonareo ve hoe Cynthia ny anarako dia hoe 50 Cent. 50 Cent le mpanao 50 Cent le mpanao rap. Dia ny taonako j'ai 22 ans, zany hoe andray 22 ans amin'ity taona ity efa tokony tamin'ny heritaona no nifety 22 ans en fait, fa tamin'ny heritaona moa nisy ny Covid dia amin'ity vao afaka mifety ny 22 ans. Dia za mbola mpianatra, zany hoe deuxième année en droit dia mazava ho azy moa zany ny asa tiako atao rehefa vita ny fianarako dia te hanao décoratrice d'intérieur na décoratrice na mariage na make-up artiste zay azo décorena rehetra. Dia ankoatr'izay za ihany koa des modèles photo, des hôtesses, des mannequins ihany koa. Ça me réfie 1m57 avec talons et chignon. Dia ankoatr'izay ny passion moa zany efa fantatrareo rehetrarehetra fa ny mihira, la chanson, fa ihany koa mampiady akoho rehefa lahady. Manana akoho lampiady anankiroa antsoina hoe Blacky sy Médor. Zany hoe nataoko anarana alika le izy amin'izay zareo miady ohatry ny alika dia maharesy foana. Eo amin'ny sehatry ny hoe kanto na ny hoe la musique plus précisément, za zany efa nanao pas à pas fa tsy dia lasa lavitra tao anatin'ilay fifaninana satria mbola kely tamin'izany dia mbola tsy matotra tsara. 21 ans tamin'izany, zany hoe tamin'ny heritaona dia mbola tsy matotra tsara tamin'izany dia zaho miezaka milancer ny carrière solo manomboka amin'ny hoe cover kely reny efa hitanareo reny. D'ailleurs zany manararaotra misaotra anareo tamin'ny fandraisanareo an'ilay cover nataoko voalohany iran'ny maleo Acabon ny voyage. Azavaiko anareo ihany zany ny antony safidianako an'iny ireny satria hitako hoe mety be amin'izao période iainantsika izao zany le hira dia nitouché be anahy le hira. Tena nitouché be anahy satria le hira zany resaka voyage hoe mandeha mivoaka ny Madagasikara zany dia tsy fantatra hoe tafaverina ve sa tsy eto an-tanindrazana satria Covid-19, les frontières sont fermées dia on ne sait pas hoe tafaverina eto an-tanindrazana ve. Dia izay nisan'ny touché be anahy tao anatin'le hira zany hoe bon ny voyage sy bon ny courage ianareo. Lalabe le tononkira dia izay nisan'ny touché be anahy tao anatin'le izy dia zaraiko aminareo. Entre guillemets kely fotsiny be da be manontany hoe Cynthia Raka ve efa marié, efa manambady. Dia ny valiny non, mbola tsy manambady Cynthia Raka fa efa manana copain. Ny anaran'ny copainako Gérald, fa ny fiantsoana rehetrarehetra anazy hoe Stan satria izy nanana Stan Smith voalohany indrindra teto Madagasikara. Afaka verifianareo raha ohatra nareo tsy mino fa tamin'ny vao nivoaka ny Stan Smith dia izy nahazo voalohany satria nanefasany tantinany avy any andafy dia raikitra hoe Stan ny anarany. Dia Stan je l'aime beaucoup mpibizina moto ny ataony amin'izao fa atsoaty izy tokony tafiditra amin'ny finance satria non tsy azoko tenenina kay sao dia voafelaky ny tamaina eo indray oui felan'ny tamaina indraindray mais à chaque fois c'est ma faute donc tsy maninona le izy satria fantako hoe c'est ma faute matoa voafelaky ny tamaina satria je suis très chiante dia indraindray koa be fanontaniana loatra donc felan'ny tamaina indraindray namason'olona tonga dia fria
Fa a feliz ya azafanyana fona oui c'est ma faute hein, ma tout ça vous fait la kintamaina enfin c'est pas sa faute à lui donc on comprendra fona quoi des funa quoi des mlamna fona fiahana sistan voilà on s'aime c'est ça l'amour des la secret qu'elle n'a osé en France Club manana tatouage anankiray tsy teny eniko anareo hoe azahoaiza mivatako izy tanina no nanao an'ilay izy natao tamin'ny tsilo sy tamin'ny stylo dia nisoratra eo amin'ilay izy hoe PSG dia ao anaty cœur ilay izy dia tamin'ny voalohany izy tsy azoko mihitsy hoe inona ny dikan'ilay izy dia nanontaniako anazy hoe mais ça veut dire quoi PSG hoe inona fanalavana an'ilay izy dia nazavainy anahy hoe princesse de Stan Gérald c'est chou. Je t'aime Bobo, mahita an'ity vidéo ty là. D'ailleurs, manao fotoana Stan za rehefa avy eo dia il faut que je me prépare dia avelako nareo manaraka andraitsika maizaka ny coverako manaraka efa evoaka irany Céline Dion le izy s'il suffisait d'aimer omeko avant dégoût kely nareo mandrapiandry an'le foan'le izy fa mbola manao montage zay am'zao. Il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce rêve un monde. S'il suffisait d'aimer. Ça y est, filma daw na ako. Santiago kayan dito.